eo am'izay lafiny tsy fandriam-pahalemana azy hatrany fa iverina kosa sika eto Antananarivo renivohitra mandrendrerana tsy ny vahoaka ao amin'ny fokontany Andafy Avaratra ao anatin'ny commune Kadikely Ilafy district Ainavaratra no efa tao anatin'ny herinandro vitsivitsy izao mifanelana roa alina ny fanafiana amin'ny tapidiana miseho any antoerana ka mahatonga ny vahoaka hisarika ny sain'ny tompona andraikitra mba hijery akaiky ny tsy fandriam-pahalemana ao antoerana. Ravakarandriamanalina tsy mamira Samuel no mitondra antsika izay sary fanazavana izay. Mifanelana roa alina ny fanafiana amin'ny tambasiny seho teto anivon'ny fokontany Andafy Avaratra atao anatin'ny commune Kadikely Ilafy district Ainavaratra tao anatin'ny herinandro vitsivitsy zao. Lasibatra avokoa na ny tompotrano tsotra na ny mpivarotra. Eo anelanelany amin'ny 12 alina ka hatramin'ny 3 ora maraina no manao asa ratsy ny rojola ka tetika ampiasain'izy ireo ny fandavahana rindrina na ny fidirana ankiriny ao an-trano. Isan'ny aran'izay fanafian'izay ny tokantrano ny toeram-pianakaviana tsy mitondra anaran'ity ny aliny zoma teo. Tamin'ny zoma po sabotsy tamin'ny ray latsaka faefana tamin'ny ray latsaka folo dia nisy sikotra varavarana zany tao aminay dia taitra moa zany dia nitsangana dia zany nitsangana iny aho dia niteny hoe izy zao dia zalato ao velona moa niteny hoe polisy dia voanainao an'izay dia niazakazaka nakany amin'ny chambre dia tany amin'ny chambre ny antso hoe vondreo mpangalatra dia niotranako amin'ny efitsay mivady moa le zanakay zany a dia telo lahy niakatra tany amin'ny rakotrako tany ambony fa ny telo a nakaty amin'ny chambre anay ambany dia le tao ambony zany araka mitantaran'le zanako lahy nanontany hoe dadabe bebe aiza ny vola dia le zanako lahy moa zany nainao an'izay dia hoe dia tsy nihetsika tao moa zany izy tsy nihetsika tao izy hoe amondry ny dadabeany sy bebe dia izay tato ambany a nisy telo lahy tato ambany dia nanambana basy ny vadiko dia izay telo mianaka moa zany teo am-pandriana dia noho ny avy eo a dia ozy le mpangalatsy aiza amin'ny vola dia hoe dia nianana teo le vadiko dia hoe rehefa tsy menao ny vola dia vitainay ty vadinao ty sady nambana amin'ny basy a dia noho ny avy eo a antsangana ny vadiko dia nomeny izay vola tao moa zany dia aiza ny telefônina dia ny telefônina nyrofiny daholo ny telefônina dia ny décodeur moa zany ny lasany nahagaganay fa mipetraka teo amin'ny décodeur nisy dibix nisy lecteur nefa teo tsy nanino fa le dibix le décodeur ny nalainy. Efa nisy moa ny fitoriana sy fitarainana nataon'ireo fokon'olona avy ao anivon'ny fokontany Andafy Avaratra tamin'ireo ambaratonga mpahefanay fotsiny saingy tsy mbola nisy fivoarana raharaha hatreto. Misy ny anjo ataon'izy ireo amin'ny tompona ndraiky mpanjakana eny amin'ny foibe. Mba mangataka zany zay anareo mpitondra fanjakana mba hijery ny fandriam-pahalemana aty aminay dia tena mandry andriranantsy mihitsy zahay manantona ny manam-pahefana aty atoerana fokontany tsy afaka manao ninina izy noho ny antony raha malala tsy manam-basy tsy mananinina izahay anefa dia tena vakitrano mila ho isan'andro efa manomboka tatoato ny ataka anarma ny zavatra rehetrarehetra ka manjary anahirany ty zavatra ty raha sendra mitrotra ny vahoaka fa mba mangataka anareo zahay mba andrainy andraikitrareo manam-pahefana rehetra ny zandarma Kadikely indrindrindrindra sy ny sisa mba afaka manao patrouille ty aminay ve nareo mba ataovy re mangataka aminao mihitsy zay andra matao filohan'ny repoblika fa tena ainy ty ozy ray manonja le zavatra ataonay rehetrarehetra manjary very ao anatin'ny fotoana foika dia mba mangataka fandriam-pahalemana avy aminareo to. Tsy lavitra eto amin'ity fokontany ity no misy ny fokontany Ambohidrarapa izay isehoan'ny fanafiana amin'ny tambasy matetika ihany koa ka isany efa vota amin'izany ireo mpivarotra enta-madinika. Mahatsiaro tena ho tsy misy mpiaintsony ny fokon'olona ary very hevitra satria atody miady amam-bato manoloana ireo jolahy amin'ny tambasy.